Tompoko lasy tompoko vavy ankavaliana ny arabanantsika rehetra manaraka ny Madagasikara télévision zao alina izao ary indrindra isika izay misafidy anaraka ny fandaharana l'actualité amin'ity aliny lahady fa roapolo ny volana janoary 2022 ity manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Zareo avy eo anivon'ny vondrony olon-tsotra na ny VOT no vahinina saina amin'izao alina izao hitondra ny heviny sy ny fijeriny mikasika ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity herinandro ity ary resaka ihany koa mikasika izay fikambanana izay eto indrindra araka izany ny filoha nasionaly ny VOT Ramatoa Zoe Sara, eto ihany koa ny tompon'andraikitra misahana ny serasera Andriamatoa Dada ary ny solotena avy amin'ny faritra avy amin'ny sampana any Brickaville any Andriamatoa Hery miaraba anareo telo menadata tonga zao matsara eto fandarana miaraba anareo tratra ny taona ihany koa satria izao vao mifakahita voalohany sika amin'ity taona ity. Eny tompoko misaotra betsaka namana fa nanolotra ny fitenenana dia amin'ny alalan'ny voto moa ny solonay tena eto ama filoha nasional mpitarika ny vondron'olon-tsotra manoana ny filoha Ravalomanana ny tena koa dia faly manolotra arahaba sy firarian-tsoa ho antsika izay manaraka ny fandaharana actualité amin'ity an'io izay mahitanay dia mirarisoa ihany koa izahay VOT vondron'olon-tsotra ho antsika saramabem-bahoaka maneran'ny nosy tratran'izay taona vaovao 2024 izay dia nirariana dia mba ho tolom-pandresena ary hitondra fahombiazana sy fahasoavana ary fahasalamana ho antsika rehetrarehetra amin'ny adidy sahantsika na ho an'ny tanindrazana sy ny fianakaviana isa-tokantrano. Ya, indrindra fa dia tafita amin'ny isa-tokantrano izay firarian-tsoa izay ny fanontaniana voalohany avy hatrany taorianany akaranareo farany teto amin'ny fandaharana lehibe ny zavatra ny ova be dia be ny vaovao nitranga aiza ho aiza ny voty teo anatrehana izay rehetrarehetra izay inona ny zavatra vaovao entina ho an'ity taona ity ary inona anao zao lazaina raha anao jery totika kely ny taona 2024 isika. Inona ny zava-baovao, inona ihany koa ny tombanesaka vita tamin'ny asa izay nataonay VOT nandritra ny taona nijorinay maromaro kokoa dia hoe tamin'ny herintaon-dasa iny ny asa vitanay angamba no tsara anaovana jery totika satria raha ny ezaka nataonay nandritra ny efa taona nijorinay dia azo lazaina hoe tsy voatanisa eto ary matetitetika ihany moa izay maneho ny hevitray fa kosa raha tamin'ny taon-dasa dia eo monsieur Dada zay responsable en communication atao anatin'ny vote amitina an'izay dia rehefa avy eo tsara angamba no todiana ny jery totika amitinany an'izay dia rehefa avy eo ny tena koa miroso amin'ilay famaliana fanontaniana Andriamatoa Dada. Ya, misaotra indrindra monsieur Fa na amin'ny fitenenana raha misaotra ny filoha nasionaly ihany koa taraka toko izay dia ny fiarahabanana taona moa ombana ny amin'ny fiarahabanana tratran'ny taona ho an'ny mpanaraka izao actualité izao amin'ny malagasy tsy akanavaka marina tokoa ny teninao satria ny taona toy izao fanaovana jery totika ny amin'ny zava-bita ny zavatra ny zahany ny vondron'olon-tsotra araka ny mahavondron'olon-tsotra azy dia manana ny amin'izay tombanezaka tokoa izy ary manana ny amin'ny viny izy tamin'ny taona 2024 tao ny amin'ny foezaka taony lavitrezaka ny taona 2024 raha fehizitsika dia ny foezaka noho ny azahany vondron'olon-tsotra ampitana amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka dia voalohany indrindra tamin'izany ny amin'ny famerenana ny fitondrana ao amin'ny ara-dalàna ary koa ny famerenana ny filoha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana izany ny zavatra ny azahany ny vondron'olon-tsotra na teto atoerana na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tao anatin'izany tokoa dia tsapanay ary afa-po avokoa izay rehetra satria raha nijerena ny refy ny ezaka izay natao dia nahafa-po ny zavatra vita na tao amin'ny sehatra teto Madagasikara izany na tamin'ny sehatra iraisam-pirenena raisiko voalohany amin'ny sehatra eto amin'ny firenena feno amin'ny faritra 2020 eto Madagasikara dia ny 7 ao anatin'ny faritra 2020 eran'ny Madagasikara 7 moa no marina tokoa satria vao nisy vao nitsangana vao tamin'ny farany taona teo 7 ao anatin'ny faritra 2020 eran'ny Madagasikara zany dia efa misy ny vondrona olon-tsotra izany zany dia efa azo andrefesana fa niezaka izay natao ny vondron'olon-tsotra izay marihana fa raha nanomboka ny vondron'olon-tsotra dia tsy nanomboka teto amin'ny renivohitry Madagasikara fa nanomboka tany amin'ny faritra atsinanana tany
dia am'izao fotoana zao tonga amin'ny 7 misy ny vondron'olotsotra midika izany fa niezaka zay noentina amin'ny fampiverenana sy ny tanjona zay nataon'ny vondron'olotsotra dia voaray nireo malagasy eran'ny Madagasikara ary am'izao fotoana zao dia tsapanay fa miazakazaka ary miandry zava-dehibe amin'ny zavatra iseho eto amin'ty firenentsika ty amin'ny fanovana ny malagasy ao anatin'izany vondron'olotsotra zany satria tsy vahintsony eo amin'ny sofina sy ny eo amin'izay hoe fisehony sy ny asany eran'ny Madagasikara zany hoe vondron'olotsotra nany amin'ny VOT zany fa nany amin'ny fahatra any amin'ny fokotany ary dia efa mahafantatra zany atao hoe VOT zany zay ny anankiray ny faharoa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia niezaka tokoa zahay nitondra ny feon'ny vahoaka teo amin'ireo vondrona iraisam-pirenena tao anatin'izany ny sadeka tao anatin'izany ny vondrona afrikana tao anatin'izany ireo mpiara-miasa amintsika teo aloha toy ny frantsay tao anatin'izany ny mauriciana tao anatin'izany ny Afrique du Sud tao anatin'izany any koa ny amin'ireo sehatra ny fiarahamonim-pirenena miara-miasa tamin'izany zahay izany zany no manamarina fa ny vondron'olotsotra dia manana ny dingany manokana sy ny fiheverana fa nefa kosa afaka misokatra amin'ny sehatra rehetrarehetra hitondra ny feon'ilay vahoaka satria zay moa nitanjon'ny vondron'olotsotra hoe mba ho sehatra ahafahan'ny vahoaka zany mitondra ny etaetana ho fampandrosoana sy fanatsarana ny amin'izay hoe fitantanana sy ny famerenana ny zao firenena zao amin'ny ara-dalàna niezaka natao teto atoerana tany ivelany afapo ianareo ianao to fa amin'ny vokatra azo isan'ny atomafy ianareo iverenany fitantanana ny firenena ao anatin'ny lamina araka ny lalam-panorenana ny atomafy ianareo tamin'ny fampitinana Andriamatora Valomanana marika eto Madagasikara afapovy ianareo amin'ny vokatra azo hatreto satria mbola tsy vita amin'ny fifidianana ary ty taona ty moa taona fifidianana no ilazana azy mbola tsy tafaverina tanindrazana Andriamatora Valomanana resiko kely angamba ny izay rehetrarehetra zay satria fitianiko fotsiny zany somary mameno manampy an'izay voateniny monsieur Dada responsable en communication tao anatin'ny vote zay ny zavatra vitanay dia mbola miteny ianao teo hoe nanahoana ny vokatra ny vokatra aloha aminay dia mbola tsy tratra ilay tanjona satria nahoana no ilazaiko an'izay matoa mbola tsy tonga eto Flora Valomanana aminay mbola tsy migadona eto dia zany hoe mbola tsy tanteraka mbola tsy tratra ilay tanjona zay kendrena ato anatin'ny aspetolomana ary matoa koa mbola manjaka ny tsirarina eto amin'ny tany sy firenena dia mbola tsy misy zay le hoe tolona edina amin'ny tsirarin'izay amerenana ny ara-dalàna izay zavatra zay zany no tiako fehezina anampy kely an'le hoe makaiza ahoana ny vokatra azonay sy ny asa natao rehetrarehetra tsara songadina fotsiny dia hoe ny fitetezanay faritra dia nibahana tanteraka zany tamin'ny fanentanana sy fizaram-baovao anisan'ny nanana andraikitra an'izany ny vote amin'ny fanentanana sy fizarana vaovao amin'ireo mpiarabelona mpiray tandrazana maneran'ny nosy tsy nianka fotsiny zay hoe andrenivohitra na eo anivon'ny distrika na anivon'ny commune fa mitety atrany any amin'ny ambanivohitra any amin'ny fokotany eny fa na atrany amin'ny faritra ny anatin'ny fokotany any ambany ravikazo izy ny fitenenantsika dia nitetezanay daholo reny namana fa tiako atsongadina anatin'izay zany dia hoe mipetraka amin'izay le hoe tolona ataon'ny vondron'olotsotra zay izahay tsy nanadiny koa zay ny etsika sosialy fanampiana ireo mpiarabelona ao anaty zao fahasahiranana zay tena nisa hoe nahazo vahana tanteraka tamin'ilay asa nataonay tao anatin'izany dia tsy mipetraka tamin'izay fotsiny zay fa sady mampafantatra ny olona mampatsiaha ny olona ihany koa an'ilay asa vita zay nataon'ny Flora Marc Ravalomanana izay ampitahanay amin'ny zavatra iainan'ny malagasy ankehitriny eo anivon'izao fitondrana izao valiko kely le teny anatin'ny izay resaka zay makasika an'le fanontanianao farany teo angambany zay hoe aiza ho aiza zany ny zavatra ataonay vote taona 13 fa zay le vokatra ho amin'ny taona 12 izay indrindra inona mety paikato vaovao apetraka ny fomba fiasa iverinareo itondrana indray an'le izay indrindra no mahatonga anay nanao somary fanginana kely fomba nay vondron'olotsotra mantsiny rehefa misy rafitra misy
hoana moa zany e stratégie zany na hoe tetikasa ovaina rehefa mahita tsy fahombiazana dia mijery mandanjalanja hoe inona ny zavatra tokony atao a de ao anatin'le hoe fitoniana izany hoe maka fanginana kely zay manao réflexion kely zany zay atao anatin'ny mpandrindra rehetrarehetra mihitsy miakatra hatrany amin'ny faritra zay isorana be deaibe moa zareo any amin'ny faritra fa mbola ndray fitenenana eo izy fa reo tsy mila tambiny ato aminay zany de tsy mila an'izany hoe etoana na tambiny fa tolona ho an'tanindrazana de ilaina mifameno izay ihany koa mahatonga anay hoe tsy misy vola avezaaveza mafisiko foana zay ny avy ato amin'ny voty a fa ny tsipaipaiky amin'ny mpikambana sy ny fifanitretena amin'ny andraisana andraikitra ho an'tanindrazana no imasoanay de ny tiako tenenina anatin'izay zany nanao dinika zay mpiara-mitantana tompona andraikitra isaparitra eny fa trany amin'ireo chef de file zany mandrakotra ny eny amin'ny fokotany sy ny commune de nanaovana an'izay laminasa dinika zay ary voanimaly zay no namarana an'izay laminasa dinika zay satria nofarananay tamin'ny fiarabana tratry ny taona nanolorana ihany koa tamin'ny mpikambana rehetrarehetra mpikatroka ao anatin'ny vondron'olotsotra mpanoana amin'ny floravalimanana ny tolotrasa mpitolomana tanjona kendrena amin'ity taon'ity dia rehefa tanteraka zay a de eto moa zay de mampatsiamy sy faly ihany koa zay mizaran'izay amin'ny vahoaka tianay tongavana de izao hoe ny zavatra misy ankehitriny a tsy vita amin'ny fotsiny mianka ao anatiny hoe fandraisana vaovao satria ny zavatra iainantsika vahoaka malagasy amin'izao sy ny aina amin'ny firenena tsy hoe tany milamina nalazaina fa ohatra ny jerena ivela milamindamina ihany ary fa tena tany ao anatiny tena sarotra ka ao anatin'ny vanim-potoana sarotra zay a de tsara le hoe manara-baovao zay lim-baovao limpandrosoana namana fa ny zavatra any an-tanana ny namana de hoe tsy vita ny fianoka fotsiny amin'le hoe maka vaovao tsika vahoaka olotsotra fa eto zany le fotoana hoe andraisantsika andraikitra na itsika hemitra anaiky ny tsirary ny kanginy na ianareo a hiaraka aminay ifanometanana de hiady an'izay fahamarinana zay a zany hoe mijoro amin'ny fahamarinana sy ara-dalàna ary voninkiady an'izay tsirariny miseho mamely ny vahoaka malagasy eto amin'ny firenena zay ia isan'ny vaovao nisongadina tao anatin'ny herinandro vitsivitsy a ny fahombiazana ilay fandresen-dahatra ho amin'ny resaka nini amin'ny fifitianana ahoana ny fijerinareo anivon'ny voty an'izay fanapahan-kevitra ny filoha teo aloha sy ny filohan'ny tetezamity zay a amin'le samy tsilatsahana ao anaty fifitianana inona ny fahitany voty an'izay inona ny mety ho dika an'izay a eo amin'ny fivoarany raharam-pirenena sy famahana krizy zay moa tsy de mandalina loatra ny resaka politika fa ny zavatra hitanay ivelany kosa zavatra hitanay maso toy ny aina ny vahoaka rehetrarehetra hita ny vahoaka no anaovanay analizy sy anaovanay fijery ary andraisanay fipetra sy andraisanay ihany koa andraikitra manoloana an'izay a zava-misy izay ny tena anao teo hoe resaka ninini sy ny sisa nalaza tokoa zany ary tena vao nandenga ty taona ty namana fa de niazakazaka be ny toetra raha e marina ny hevitra ireo mpanao politika ary tena atao anatina atao hoe mbola tsy tapitra akory ny volana ray zao fanomboana ny taona de efa karazana vaovao firy mitranga zany mba tiako tenena zany ny zavatra tiako atongavana de hoe miova isaka ny segondra ny fivoaran'ny toetra raha eto Madagasikara ny zavatra misy de iny de karazana hoe andrareo mpanao politika iny nefa amin'ny maha-olotsotra olo-pirenena ny tena de mila mandray andraikitra ato anatiny satria fanina de fanina amin'ny vahoaka malagasy efa manampitrotraka le fahasahiranana andavanandro iainana amin'ny fahasarotam-piainana ateraka le krizy amin'ny tsy fahatsiarovatena amin'ny mpanao politika mbola manampitrotraka ihany koa ilay vaovao mifanjevy zay tsy mazava fa mifonofony mistery ny vahoaka tsy amin'izao fotoana zao a afaka manao sondazy ianareo mpanao gazety namana fa tsy afaka hicalcule be nanao analyse be nandeha hikaroka zavatra lavitrezaka be ny olona fa ny zavatra hita eo a no ahafahan'ny olona mamangivavy zavatra rehetra ka aminay zany de zao hoe resaka politika ihany reny ary koa nge tiako atongavana ihany koa io sady amitinako an'le resaka teo amin'ny asa ataonay VOT a izay zany zao tena nanova fomba fiasa-pitolomana mihitsy izany hoe zay aloha de tsara manamarika fa mitana ny foto-kevitra nay hatrany a amin'ny fanohanana ny filomarika Ravalomanana ny fitakena ny fiverenany eto a Madagasikara eto a-tanindrazana amin'ny matompo tanindrazana azy amin'ny maha-olom-boafidy azy koa zay mifidinay de zoanay vahoaka olotsotra zay
resy amin'ny asa taony resy lahatra amin'ny asa taony zany miray hevitra aminy no miaro an'izay safidina izay dia manaraka an'izay zavatra zay ny tiako atongavana ihany koa hoe nanana fomba fiasa zay vaovao hoe tsy hanao ohatra mpanao politika intsony ny tiako tenenina zany de hoe leo politika ave ny vote zany zay aloha tsy ho leo politika sarotra be ny teny hoe leo politika le mpanao politika makaleo anay fa le politika tsy makaleo anay satria ny antony de tsotra ny fiainana rehetrarehetra de politika avokoa azo atao politika avokoa zany eny na zaza miteraka na zaza voateraka renge de efa politika no mitomany vao tonga eto tany ka ny tiako tenenina anatin'izay zany de izao hoe tsy hanao fomba fiasa ohatran'ireo mpanao politika am'izao zay hoe andeha tabataba etseroa aoaoa blablabla ozy izy mifitenenana fa tsy fotoana an'izany tsony zay aminay ary zay ny anentananay ny olona hoe tsy vita menimenina tsony fandao amin'izay andray andraikitra tsika vahoaka maronisy ny tiako atongavana de tsy blabla tsony zay tsy oaoaoa etsy tsony zay nandeha hiady micro etsy de oaoaoa de oaoaoa reraka mivahoaka vao maiky zany manapitrotraka amin'ny fahasahiranana sy areti-tsaina mahazo anay vahoaka ary normal be am'izao fotoana zao ka normal be am'izao fotoana zao raha ohatra hoe maro mitapaka lalan-drà sy miakatra tositra noho izay zavatra zay satria le rivotra iainana mihitsy nasa fotofotony le mpanao politika ny zavatra ataonay zany manomboka izao de tonga de hoe donakafony analakely tonga de vavany na ianao resy na ianao marisy ary zay zavatra zay nataonay hoe andao am'izay re olona fainganana ilay tolona fa miankina mifandraisantsika vahoaka fasahitsika mijoro ihany no afahantsika matavavoaka an'izay zany hoe nytiako tenenina de hoe rehefa mijoro amin'ny marina ianao dia ampian'Andriamanitra foana ary ny akanosana tsy avitan-javatra ny akanosana tsy avitan-javatra izany akory tsy manolotra rehetrany hoe andehitsika anao amerina indray ny eny amin'ny roapolo janoary tamin'ny taona 2024 latsinainy mainty ka anao ohatrany sasany zay manao karazana mamorehitra mamotika amin'ny fiainam-pirenena tsia fa izahay voty dia manana ray aman-dreny pia ary manaja teny ray aman-dreny amin'ny toromarika sy ny atao anatin'ny mpikambana zany hoe mifampiaino ary mifanorohevitra amin'ny lalana izorana de isy ny zavatra ataonay amin'izay laminasa izay fangamba mba hoe tiana tenenina de hoe samitsika mandinika fa ny zavatra atao de misy fotoanany avokoa nefany mandeha fotoana tsy azo atao hoe taraikiraiky zany na hoe mbola angataka nataoko toto kitaitaitra fa miaina anatin'ny zavatra toy ny filaminana no entina ampanataterahana an'izany de eo ampanataterahana sy fandaminana n'izany rehetrarehetra zany izahay ya manitikitika mantsy zao hoe anaova fomba fiasa ianareo ny asa pitolomana miantso ny vahoaka andray andraikitra miantso ny olotsotra ijoro isika afaka 3 volana mahery eo na efa-bolana dia iroso ao anatina fifidianana hatreto mbola tsy nisy aloha zany ny fanovana na ny fandavana n'izay daty navoaka ny tetiandro tena nivo ny senita izay inona no mety ho anjara toeranareo anatin'ny vondrony olotsotra eo anatrehan'izay firosona makamy fifidianana izay satria mieritreritra anentana ny olona ianareo itona ny olona tsy hifidy ve itona azy hifidy ve anabe ny olo-pirenena amin'izay lafiny fahaizana amin'ny safidy zay ve sa inona no toerana ho raisinareo anatin'izay namana sasa moa mbola andray fitenenana fa lasa ohatrany hoe midongo microbe fa ny zavatra tiako tenenina zany de izao hoe ato anatinay voty aloha am'izao mbola tsy miresaka an'izany fifidianana izany na misy ary ny tetinandro fifidianana ataony raisam-pirenena sy ny senita amin'izao fotoana zao efa mandeha ny zavatra rehetrarehetra dia mbola tsy hany satria izay tsy nijoro amin'izany aloha aleo de tsorona mazava ny mamaiky anay aloha zao de ny famerenana amin'ny président Marc Ravalomanana no fidinay vahoaka ary zay no amafisiko hoe izahay vondron'olotsotra tsy miady toerana ary tsy miady hiditra anatin'izao rafitra zay izy zao fa ny tolomanay sy ny joronay zay mbola tazoninay atrany de ny fampidina amin'ny président Marc Ravalomanana hoe raha dika zany hitonany olona tsy handray anjara amin'ny fifidianana ianareo raha tsy isan'ny candidat tsy miditra amin'izay hoe zay kajikajy ny mpanao politika manana heritreritra anatin'izany kajikajyna seza fa ny anay de mazava hoe alelo zay amerenana an'ilay voafiditsika zay nososena no tanjona kendrena satria eto ihany koa de manamarika hoe ahoana moa namana fa ataoko entre parenthèse kely le izy hoe ahoana moa no anananao vahoaka olotsotra ohatranay izay olotsotra
marina fa manoana firekevitra izahay fa tsy midika rehefa olotsotra dia anoatra ny tenin'ny sasa milaza tsy manana firekevitra toanana fa naitra nefany ambadika miresaka nefa ny hita ihany le lalana rehefa avy eo tsy mety tsara vela tsy izay ary tsy mamitaka fa ny anay dia azavainay hoe olotsotra izay manoana ny folomarikaravalmanana izy ny safidinay ary oka tadiditsika tsara fa tsika vahoaka izay vahoaka izay nanoana anazy no mitaky ny fodiny mitaky ny fodiny ninona ny voizin'ireo nisy vahoaka mifidy azy teo dia izahay no mitaky an'izay famerenana safidina izay dia nytiako tenenina iverenako le hoe ahoana moa ny nonay olotsotra natao hoe mpomba ny folomarikaravalmanana ary izahay tsy sanatria makahalana mitsikera be fahatany fa ny zavatra apetraka kosa dia izao hoe izy samy izy eo anivon'ny fitondrana ary milaza fiara-mitantana misy marina fa misy olona ny mpiara-miasaka kaiky amin'ny filoravalmanana ao anatin'io système io fa miditra anatin'ny fiara-mitantana zany ny tiako tenenina fa izay lo ametrahanay vondron'olotsotra hoe anjara mpanao politika manana andraikitra hafa izy nainay hafa fa io ino izy ty piralamy anala ozy izy ny fitenenana tafiaraka ihany io rehefa ny amin'ny farany fasaina izao kosa mitana n'le hoe manana an'izay rafitra fifehezana zay zay vondron'olotsotra ny joronay dia le hoe mitana an'izay hoe maha-olotsotra anay izay fa izay zavatra zay no mahatonga na amin'izao fotoana izao eritreretitsika tsara ahoana nananatsika antoka zato isan-jato nataoko hoe 70% ary mba tsy tenenako 100% hoe isy ny fifidianana mangarahara isy ny fifidianana tena ara-dalàna amin'ny fomba demokrasia nefa izy samy ao ary mifandritotra mila ifamely tontondro manala baraka sady tena hoe tongotra vakivaky sady mba rary ny mamenatra ny zavatra misy izay nataoko hoe le fomba fanaovana politika eto ny mahagagana moa re mpanao politika dia miventy an'izay foana hoe aleo mpanao politika ohatra zao mifamely ampitoerana eo fotsiny nefa samy tompona ndraikitra ao anatin'izay fampitondraina faisana amin'ny vahoaka zay sarotra ninona hoe isy zany fifidianana izany raha tsy misy aloha ny fitonina apaisement politique apaisement social ny antony ilazako an'izany rehetrarehetra izany dia izao voasoratra ao anatin'ny tondrozotrany ary ny ekeny zareo rehetrarehetra ny zavatra takinina ny andalina ny akilany inona ny vato misakana tsy anatanterana zany ny fitiavatena ary le fitiavatseza noho ny fitiavatena diso tafahoatra loatra sy fitiavam-boninahitra mba ahafahana manao abus de pouvoir ho anay vahoaka madinika tadidio fa raha zavatra misy ohatro zao ane tsy ho vita mora fa izay vahoaka ihany no izaka mivokany ary izay nanarako ny olotsotra oatra ninona mifirekevitra anao ka mijoro ianao simple citoyen dia zao no teneniko aminao raisiny andraikitra ao fa zao zava-misy zao ianao vahoaka ny aran'izao ampandoavina etra firaveny ianao ao arinan'izao zavatra zao no mbola vita na dia menimenina ary fa tsy vita amin'ny fimenimenonana ary ao anatin'izay voaingana angambany ny mpitantana zao teteza mita izao no ny teniny tsy firotsahana milaza izy fa bon foi ary fitiavana vahoaka malagasy sy ny fitiavan-tanindrazana dia lasa ny saina mandinika ho anay olotsotra na dia atao hoe mpanoana filoravalmanana zay tsy sanatria manaratsy ny mpitondra amin'izao fotoana izao be fahatany fa aoka kosa mba tsy atao teny apitaka le izy mametraka ianao fitiavana firenena sy fijerena tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy ny mpiray tandrazana aminao nefa ianao mametraka fepetra ao anatin'ny zavatra petraka ao izay miendrika kajikajy le izy satria ianao mbola manome intérêt mbola mametraka an'izay le hoe intérêt manokana kajikajy tsy hoe intérêt moa zany tiako lazaina fa mikajikajy manao be calcul be hoe alefa aloha ny législative dia tsy haiko indray nyana mbola misabirety izany zavatra rehetrarehetra izany dia izao raha tena manana bon foi tenitsotra ny tsy valapatra amin'izay izahay fa tenitsotra ny tianay tenenina avy aty amin'ny VOT samy nanetsy filatsany Andriamatofilo Marikaravalmanana sy Inga Yandrajuel izay tena nisan'ny tompon'antoka amin'izao krizy izao ka noho izany aminay olotsotra marina fa mpanoana amin'ny filoravalmanana zay veroketo foana satria rehefa mpanoana dia raha miteny dia kritikena sy raisina hoe reo mananana fotsiny ohatran'izao zay tsy manara-drendrano fa ny zava-misy ny teneninay marina hoe
raha tena manana an'izay bon foi zay ka tena fitiavan-tanindrazana fijerenana vahoaka le izy dia tokony tsy sakana tsony ny fampidina ny exilé politique ny sesitany any ivelany sy ireo gadra politika moanan'ireo ary amoanana ianao manjery satria mbola eo namana any amin'ny faritra hiteny marary azy fa maro ny mitaraina tsy ampy vaovao e ny eto Antananarivo fotsiny ara mandehana ianao 50 kilometra na 10 kilometra dia efa mijaly tsy mahazo vaovao ara-dalàna ka zay zavatra zay mba ajaina zay demokrasia ny divana izay a dia raha ohatra ka misy an'izay fitiavan-tanindrazana fijerena vahoaka malagasy zay a dia izao tsy misy afa-tsy izay fitoniana dia firosona andatabatra boribory ary ao anatin'ny tondrozotro zany ka tsy hitako ny sakana hoe inona ny sakana fa ireto manodidina reto ihany koa ny tena mpikaramanady tsy matao tody izay tena manao tsinitsinina vahoaka malagasy mialatsiny ny tena ko raha manao teny mahery satria ianareo izay manodidina atseroreo a ny tena manao tsinitsinina malagasy ary manao malagasy ho tondrona siketrona ka tsy malala afa-tsy ny tombontsoanareo ianareo fa ny teninareo hafa zavatra ataonareo hafa fa ianareo ihany ny fototry ny drongony dia ianareo manodidinareo ihany fiteny zay fa tsy hoe manao aferan-drongony akory fa fiteny zay hoe ianareo manodidina ny fitondrana mpanao politika manodidina na izaniza zany na avy ety ianareo ireo mila fandinihan-tena fa ianareo ihany koa no tena nisan'ny vato misakana an'izao zavatra zao miaraka amin'ny miaramila zay atsoko ny tafika hoe tadidio fa inga Valmana inga azafady inga Yandrajel ary ne tena teneniko aminareo e tena nyteny izy hoe afaka fito volana ozy izy a na dia tsy eken'ny sainay loatra ary vao hiala hoe iverina any amin'ny olon-tsotra izay dia tiany apetreretina hoe nizaniza mandalo eo amin'ny toerana io ary mandalo eo anivon'ny fanompo-pirenena nareo tafika fa rehefa tonga ny retiretinareo verina aminay vahoaka ihany nareo verina olon-tsotra ka zay zavatra zay hoe asio feritreretana fa fandalovana zao rehetrarehetra zao a fa sao dia mba sanatriany renany a andatsany ninona ary hiatra aminao ny tsarariny dia mba zay zavatra zay zany aleo zany mialamboninahitra aleo mandray an-tanana ho fanasoavana ny vahoaka fa tsy very anjara akory ianao eo anatrehan'Andriamanitra raha manao marina totika kely any amin'ny faritra tsika Andriamatohery avy any Brigaville manaonina ny fahavitrian'ny mpikatroka eo anivon'ny voty any amin'izany faritra izany sy ny andraikitra tena misy azy eo anatrehany zava-misy atao amin'ny firenena zava-misy any amin'ny faritra ary indrindra ilay fomba fiasa zay napetraka sy ny fanovana eritrereto napetraka amin'izay fomba fiasa amin'ny asa-pitolomana ataon'ny voty zay any tompoko sotrana amin'ny fitenenana natongavana eto moa zany solon-tena ny faritra zahay marina fa tena anatin'ny fangery firiny tanteraka ny any amin'ny faritra nefa nanao ezaka ihany zay araka ny tenin'ny Ramatoa Folo teo tsisy tambany anay raha natonga taty zay fa mianto tena ezaka lehibe zany zavatra zany a satria anatin'ny fangery firina hoe ihany ny any anivon'ny faritra raha hijery fotsiny zay ny rehefa resaka ara-tsosialy ny ara-tsosialy mba ny resaka ara-tsosialy mbahoaka moa zany nijerena dia tena hita tena hoe resy ny vahoaka any anivon'ny faritra indrindra moa zay ao anatin'ny district amin'ny Brigaville faritra Tsinanana raha mifahavitriana hoe ianao lazaina hoe maro ny olona te hitroatra amin'le toetra raha misy amin'izao fotoana nefa no ny atson'izay misy isan-karazana zany dia tsy afa manoatra ary izahay zany raha ohatra ka misy ny rafitra mipetraka tsy miainga avy any amin'ny faritra le rafitra fa zay zany manana ny baiko miainga avy any fotony miainga amin'izay ny rafitra hitantananay ny fitantanana rehetrarehetra ao anatin'ny vondron'olon-tsotra VOT ary io zavatra io raha ho jerena zany a eny fotony dia hita hoe tena mila fiovana tanteraka ny olona raha eny anivon'ny faritra district sy ny commune satria raha manao fitsidiana izay manao descente eny amin'ny eny anivon'ny vokotany ny commune dia hita fa tena resy tanteraka zany ny vahoaka ka manoloana an'izao toetra raha misy zao zany tsy hainay tsy na dia tena atao hoe fa faran'izay tena hoe tous les moyens angamba raha zay ny izay azo ilazana anazy natongavana aty hoe tsy hainay any amin'ny faritra ny tsy teny tsy angina fa ny zavatra misy any zany dia tena eto moka zany raha iresaka hoe misy milaza fa mandeha ny toetra ara-politika
mandeha ny fiainana akapobeany fa minoa maromaro nareo fa raha nyareo zay milaza fa hoe mandeha ny toedrara politika mandeha ny fiainana amin'ny akapobeany mba mandanonareo mitsidika any amin'ny faritra fa tsisy ninina tsisy zavatra mandeha mihitsy ny any amin'ny faritra amin'izao fa dia ataoko angambony milaza azo mahita volana alohan'ny biby angara zay ny fiteny raha ilaza hoe mandeha ny fiainana fa tena eto zany dia misolo tena amin'ny faritra rehetrrehetra fa tsisy ninina mandeha any amin'ny faritra ary tena hoe resy tanteraka mihitsy eo anatrehan'ny fiainana misy amin'izao fotoana. Andray matodada virina kely kanevitrao mikasika an'ilay resaka fifidianana tena nareo to fa tsy hiditra amina raha-politika kanefa ianareo manana olona beazana manana olona tezaina ao anatina fikambanana ho avy ny fifidianana marina ny teny teo raha-matofolo nasionaly fa mamaika anareo aloha zao dia ny fiverenandray matora valomanana sy nipetrahany amin'izao hoe izy olona voafidy zay efa ny teny anefa izy mazava-be fa tsy latsaka ho candidat atreza ny herin'ny voty eo anatrehan'izay manaiky an'izay fanapaha-kevitra ndray matora valomanana zay hoe ny voty sa mieritreritra hoe andresy lahatra azy hanovana izay fijery satria nareo mbola mitaky an'ilay iverenana satria olona voafidy izy teo amin'ny fitondrana araka ny hevitra reo. Ny tsara marina aloha monsieur fa ary tsara marina koa amin'ny mpiaino antsika dia ny vondron'olotsotra dia manana ny filomboninahitra filomarika ravalomanana ka na inona fanapa-keviny a dia irana manaiky izay tsy ho zay mihitsy zany ny andahy ny amin'izay fanapa-keviny izay fa satria resy lahatra zahay ary zay faharesena lahatra zay efa nivoziny hatrany amin'ny 24 ny tanay a fa vahaolana ny amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao dia tsy misy afa-tsy ny fodiny iny filoam-pirenena iny dia nytiako tsindriana monsieur fa ny amin'ny lazainao hoe ny vondron'olotsotra le politika ary tafiditra ao anatin'izany hoe inona ny politika ho ataonareo reo nolohan'izao zava-misy zao voalohany indrindra ny vondron'olotsotra dia izay hoe leo politika izay mihitsy no atao fandemena ny sain'ny vahoaka ankehitriny mba hahatonga ny vahoaka iraviravy-tanana ka na inona zany atson'izay a izay atao amin'ny vahoaka dia nasisika atao anatin'ny sainy fa hoe tsy anjaranareo resaka politika io a fa manekenareo ny zavatra rehetra zay ataonay mpanao politika ary eo ny anisan'ny tena hijoroany vondron'olotsotra ary mahatonga ny vinany amin'ity taona ity hiditra lalindalina kokoa tsy ny politika politisianina fa ny resaka politika sosialy satria efa tsapon'ny vondron'olotsotra araka ny entin'ny mpiara-pitolona teo zay avy any mifaritra fa efa tsy zaka tsoa ny zavatra misy eo amin'ny resaka sosialy ary zao ihany ko ny malagasy tsiraray avy a dia tsisy afaka misaraka amin'ny lafiny ara-sosialy ny rafiny ara-toekarena lafiny ara-politika raha mbola miaina eto amin'ity tany ity noho zany ohatran'ina namorin'andriamanitra ny olombelona saina vatana fanahy tsisy afaka misaraka ireo fa ny politika politicien amin'izao fotoana zao no miezaka ampisaraka an'ireo ary zay zavatra zay no ezahana ivondron'olotsotra anazavana amin'ireo vahoaka ny amin'izay zavatra mety ho takatray sy everinay a fa tokony tsy ho andemena ny sain'ny vahoaka ntsony ka mahatonga an'izao zava-misy zao a mahatonga ny vahoaka ho miraviravy-tanana ka tsy mandray andraikitra efa taona zay monsieur fa tsika ny teto tsara ihany a tsika malagasy nareo matetika mora manadino zavatra tsara fantaritsika aloha ny zavatra misy inao teo ny teny hoe misy nini inini io ane monsieur fa tsy tamin'izao vao mipetraka no mipotra fa tany amin'ny volana tany amin'ny avril tany amin'ny 7 tany nisy ny assise nationale tany vato nefa tany nefa nipetraka ny calendrier ny fifidianana ny tsefitra ny tetikandro tamin'izany fotoana zany tao anatin'izany a no niditra indray tsika tamin'ny maputo 1 sy maputo 2 dia nanangana ny gouvernement ensemblé ny fitondrana amin'izao fotoana zao manara-maso zay ary manaraka ny fizotrany toedra raha pirenena amin'ny mahavondron'olotsotra amin'ny maha-olotsotra tao anatin'izany a no niseho ny tsy fankatoavan'ny vondron'esa-pirenena zao fitondrana zao dia inona zava-misy nanao indray izy ny amin'ny fampiatsoana ny amin'ny resaka fananganana gouvernement vaovao tarian'ny colonel Kamivital tamin'izany fa fomba nyity fitondrana ity moa rehefa tonga amin'ny fitondrana izy a dia tonga dia voninahitra ny dedaviny tonga dia niraisinao generaly izy tamin'io rehefa nakateo amin'ny toerana
nydikan'izay zany de tsotra fotsiny hoe ilay fahamanan'ilay krizy tamin'izany fotoana zany mandrakekitritra de mitovy ihany tsy misy mihitsy ny fijerena lay lafiny ara-tsosialy sy lay zavatra olana ara-piarahamonina sy ara-toekarena nisy teto Madagasikara fa ny fametrahana sy ny fanamafisana n'ilay toerana zay azo zao fitondrana zao no namaky azy ary eo an'lohan'izany de nipetraka ary napetraka ny fivondrona irasam-pirenena na de tsy tokony hiditra tokoa satria am'izao fotoana zao mantsy be manenjika hoe maninona moa miditra am'izao raha-pirenena zao ny avany ivelany ary tsisy vina am'izany resaka sadeka petsaka manenjika ny sadeka satria ny antony manetikitika ny tompontsoany zareo ny sadeka kehitriny satria efa mijery ny tompontsoan'le malagasy maro anisa izay azon'lay lazaiko anao teo lazaina fa leo politika zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ary fitahana mihitsy ny malagasy ao anatin'izany zavatra izany iverenako amin'ilay resanao hoe hiatrika amin'ny fifidianana antsika ao anatin'izay fifidianana zay zava-baovao amintsika malagasy ve ny finoany tetezamita impiry moa zay no nilaza tetikandro anatanterana ny fifidianana ary talohan'ny taona folo sy roa arivo ary izy efa nanambara raha nanao nanaiky izy nanala ny premier ministre Monja Rondefo fa ataony premier ministre consensus na premier ministre iraisana de hoe ho ataotsika ny fifidianana filoam-pirenena hiatrika ny republika fahaefatra ary wakatoavitsika ataotsika mangotrokotroka zany amin'ny fahadimapolo taona ny republika malagasy tateraka ve zany mbola eto ihanytsika eto atreto anareo metraka fisalasalana ny amin'izay tetiandro navoaka sy na fomba fanambaran'ny filohan'ny tetezamity zay fa raha petraka ary fa raikisa tokoa io daty io satria na fianakaviam-be resam-pirenena amin'ny alalany solotenany maritra miasa somonina eto Madagasikara de efa mametraka an'izay daty zay ihany ko raha toaka raikitra zay inona no andraikitra reo satria tsy ho afa-be le nareo eo anatrehan'ny tantara na ahoana na ahoana na hialangalany ianareo hiataka na hiditra ianareo dia pray miombonantoka amin'izay fiovan'ny tantara eto foana mbola mafisiko foana zany hoe tsy de hivalapatra loatra amin'izay zay zany mbola tsy miresaka fifidianana mihitsy na misy ara zany rehetrarehetra lazainao zany na manafa tsy ihany ny tolona nijoroanay VOT fa lay miady an'le hoe famerenana ny Filomary Karavalimanina zany hoe amafisiko foana hoe izahay vahoaka mifidy azy maro anisa ary tena azo lazaina hoe maro tokoa ny vahoaka amin'izao fotoana zao miandry an'izay fiverena ny Filomary Karavalimanina zay ary mbola vonina nohana anazy mitaky an'izay fodiny zay fa zany hoe atody miady amam-bato moa de tsy afaka manoatra ireo vahoaka fa de hoe aleo rehefa tonga Filoravalimanana ny tiako tenenina de izao tsisy afa-tsy ny fifidianana ny vahaolana farany amahana ny olana misy eto amin'izao fotoana zao ary fifidianana filoham-pirenena satria izay ny olana nisy teto fa ny tiako tenenina melohan'izay izay mbola mafisiko ny teniko teo hoe tsy azo antoka ao raha izao zava-misy iaina amin'ny firenena sy zavatra ataon'reto mpitondra sy ny mpanao politika amin'izao reto no andeha ilazana hoe isy ny fifidianana mangarahara isy ny fifidianana demokrasia izay tena hoe andeha amin'ny tokony ho izy araka ny ataony zareo amin'izao moa ny irairainy de ny hoe mba ho modely ho fifidianana modely aty amin'ny continent Afrika ny Malagasy ny Madagasikara zany tsy azo antoka zany eritrereto fotsiny namana fa vetivety aloha eritrereto fotsiny fa tao anatin'ny filaminana tsika teo nanatanteraka ny fifidianana tamin'ny nalany ny deuxième mandat ny président Marc Ravalomanana lazaina fa misy an'izao nisy an'izao maty ny jiro teny amin'ny intérieur maty n'izao hoe navadika ny ohatran'izao lazaina hoe ahoana moa ny lazanao tamin'izany ary atao anatin'ny fitoniana amin'izao fotoana izay mbola tsy talohany tsy tavodiny izy mpitondra ry milaza fa mpitondra amin'izao fotoana izao mbola mametraka an'izay kajikajy sy mametraka fepetra izay nefa milaza fa tia tandrazana ary manao sorona neny sarotra be na manafana atoky an'izany raha toa Andriamatora Valomanana ary miteny satria nivoaka an-gazety tamin'ity herinandro ity hoe Andriamatora Valomanana dia nilaza avy atsy Afrika Atsimo fa izy no mahafantatra ny candidat hiverina fa atolotra amin'ny toerana raha misy izay anarana mivoaka izay tsy mbola hiditra amin'ny fifidianana ihany ianareo sa ahoana ny tofipetrana ny tiako tenena aminao dia izao hoe aleo aloha mifampidina azy any VOT izay foana ny amafisiko aloha aleo aloha mifampidina azy fa zay ny ataoko hoe nisaraka tsara ny andraikitry ny olotsotra ny vondron'olotsotra sy ny mpanao politika
rehefa tonga eto izy a ny biby tsy manandohanony a sarotra ihany ny sy maritra iraisana ao anatiny fa ny mamaika aloha zao de aleo izy tonga de apetraka amin'ny ampahendreny zany teniny zany tsy zay rehetra mivoaka gazety koa nge tsy sanatria mamely anao a namana fa mpanao gazety ihany koa ny tenako teloha fa nytiako tenenina aminao hoe tsy zay rehetra mivoaka gazety de tsy maintsy hoe marina hitatsika reny ny tazomina ny passeport ny président Ravalomanana nisy misy moa ny avocat tonga tatiny avocat de diable angamba filazandreny amina lazana fa manaotra zao nefa aiza zany mbola afaka mivezivezy Flo Ravalomanana mandrakehitriny tsika miteny zao ao amin'ny firenena Sudafy ny tiako tenenina zany ny atongavana de ty hoe mbola tsy any aloha mamaika ary azadino a fa voaingana no naheno ny andreo sehitra iraisam-pirenena izay nanao sonian'le famatsiana anampy any senita fa mbola nametraka ary izy ayany le zao na tsy nilaza direct ary izy a de ny hoe mbola azo antona ny fanampiana ireo famatsiana rabola any senita ny fanjakana any malagasy zany raha toka tsy tanteraka amin'ny feuille de route raha toka misy zavatra mbola tsy lavirara ary mbola nanao antsoavan'izay ny vondrona africaine ny sehitra iraisam-pirenena ary izay no mahatonga anay mametraka hoe apetraka ampahendrena eo anatrehan'ny sadek mifamanana olana tsy sanatria miteny Flo Ravalomanana zay moa tsy hoe manara-drenirano tsy hoe miteny Flo Ravalomanana hoe tsika de mahazo antoka ny sadek de hipetraka tsika azo antoka ny sadek ozy izy président Ravalomanana de mipetraka fa mandray ndraikitra tsika manara-maso fa kosa ho anay vondron'olon-tsotra isoranay be da be ny sadek mandray andraikitra amin'izao fotoana zao zay mbola tsy manipogan ozy izy ny fitenenana satria nahoana itsika arareo olona tompo-tanindrazana io tsy anavahana na mpanao politika ianao na miaramila ianao na olo-tsotra ianao na inona ny sokajy misy ianao na milaza fampaminana ary ianao de teneniko aminareo misoran'ireo sadek reo tsika na mampimenimenina tsika ary na mitsikera ary tsika am'izao fa hoe ela loatra mifandraisana tanana ny sadek enao tompo-tanindrazana reo ary tsy mandray andraikitra fa mbola feno fitiavatena raha mametraka vahaolana de mametraka kajikajy mametraka zavatra tombotsoa manokana any ambadimbadika zao ny teneniko atsika io a mora mitenen'io fitiavatandrazana io ambava fa tadidio a fa aza manao Andriamanitra tsy misy ka mijery lohasaha mangina ho ny fitenenana fa mienoan'le fefetreretanao fa nomen'Andriamanitra asym-panatsika olombelona izany hoe tsy anao mpaminany akory ka ilazany sasa tsy mpaminany ary za de anisan'ny tena lembonanana mihitsy ny amin'ity le resaka faminaniana ty iza moa nao nafantatry ny apitso fa na Jesosy Kristy ara ozy izy ny fitenenana tsy mahafantatra ny zavatra zay ataon'Andriamanitra de enao zanak'olombelona ve no milaza fa izany hoe tiako tenena de zao hoe tsika marina fa ao anatin'ny krizy aza mifanaroatra tsika aza mifanambanimbany toe-tsaintsika fa raha misy ny fitiavantsika tanindrazana andao tsika hiady an'izay le hoe fitoniana izay aloha satria araka ny teneniko tena manafa any amin'ny fifidianana ihany ny afarany fa saingy mba isiny zay azo antoka zay ny ara-dalàna sy ny tena lavorary aloha mety tsy isy satria olombelona ihany fa mba manakaikikaiky marina kokoa mba isorohana ny krizy vaovao zay mety hitranga satria raha izao tsika nanao fifidianana mbola atahorana nisy ny krizy vaovao hitranga indray zao ara teneniko anao taoriana keliny iny mbola levitra be lasa zay na tonga ny teniny anao hoe izay vondron'olon-tsotra zany tsy manapa-kevitra tsy anao tsony ohatra mety amin'ny politika hoe andeha ho eto amin'ny resabe foany zay na atao amin'ny actualité atao amatv na andeha hoe tsy amin'ny fahitalavitra hafa raha vavy sasany sy nainao manjery hitety andre tsy izay ny anananao micro tabatabanao sy hoahoahoanao ny anavitra ny firenena fa raiso le andraikitrao izay no mahatonga anay ve ho te hoe tsy andany andro hitanisan'ny zavatra atao amin'ny mpanao politika fa efa latsaka katerena le vahoaka ary zay mahatonga ny responsable en communication anay teo sy ny namana avy any amin'ny faritra ny teny hoe aleo amin'izay politika sosial ny jerena eo indrindritsika amin'izay resaka sosialy zay raha malala fa be dibe ny asa very nandritra nyity krizy ity raha tsy resaka fa tsy ny zone France tsika raha mbola nanamafy indray zany ny amerikana tamin'ity fa tsy tafiditra ao anatin'ny reo firenena zay mahazo ny tombontsoa amin'ny agoay Madagasikara rehefa zoinany eo ambadika izay ny amerikana dia tsy afaka ny iara-iasa amintsika amin'ny alalan'ny agoa raha tsy misy ny fitondrana mipetraka izay avy amin'ny fifidianana eto Madagasikara zany hoe raha ahodina ny fijery raha tsy misy fifidianana aloha tsy verina ny agoa raha tsisy fifidianana
tsy verina zay famahana ny olona ara-tsosialy hamerenana reo olona manitsany very asa ireo zay miandry an'andriamatora valo manana ve zany rehetrarehetra zany amin'ny fahatongavana zay mbola tsy fantatra fovana zay olana sosialy tiako tenenana manafa dia izao afaka nataony zareo nke fifidianana raha zay ny navaolana fa matoa tsy tavavoaka amin'ny baolina hatramin'izao lasa mivahoaka mitondra faisana dia izao mbola misy ny olona mijoro ohatranay izao zay mbola mitatatata mitaky ny fiverena safidinay dia ny fanoananay filopo maro karavalomanana dia midika zany fa mbola zoera tsy mahafaty baolina aloha ny eto ambony terrain amin'izao fotoana izao ka nitsika izao dia resahako kely zay mpitoviko amin'izay zavatra zay fa ny tiako tenenina zany dia izao hoe tsy vaolana ihany koa tsy hoe miteny communauté internationale dia tsy maintsy anaraka an'izay na hoe maika amonjy ny agoa dia ohatra zay io koa nge tsy hamememy foana fa tsy maintsy mbola misy ny zavatra ataon'zareo fanaraha-maso akaiky ka ny tiako tenena hoe tsy sanatria mbola hiandry lavitra be nge raha mahanolana zany izany zavatra teneniko zany nge tsy mivoanao anatin'ny feuille de route ny soniavindreo zany famerenana ny exilé politique ny famoahana ny gatra politique ny famoahana ny haino amanjery ny famery fahalalana vahoaka ny eo hevitra izay manaja ny demokrasia izay zavatra zay nge eo anatin'ny tondrozotra ka magagana hoe ny soniavindry zareo le zay ny ataoko hoe mihevitra olona dala sy vendrana tsy misy saina mihitsy nyreo mpanao politika eto toerinareo mahitsy be ny teniko fa mialatsiny satria ny anton'izay zavatra zay dia izao efa zavatra ny soniavy le izy dia manao ohatrany hoe voaka miditra ohatrany lelonjaza ozy izy mifitenenana moaoaoa etsy dia moaoaoa etsy nefa efa hita fa io ny solution dia ataovy le izy tsy mandany fotoana be zany avereny fotsiny ny filora valomanina sy reo exilé politika rehetrarehetra any avoainy gatra politika dia andao hiaraka ivory ny sehatra rehetrarehetra heriveleto amin'ny tany sy ny firenena zay nisy n'le hoe malagasy samy malagasy fa tsy ohatran'le dinika ataony sasany hoe malagasy samy malagasy nefa ny le olona acteur tena mpandray anjara ao anatin'le crise zay tena to nisin'le crise dia mbola nivelany ny sasany izany hoe tadidio fa olom-boafidim-bahoaka iny aza mampitovy amin'ny mpanonga-panjakana matoa izy voafidy mipetraka teo misy vahoaka manaraka azy ao nametraka azy teo ka aza tsonitsoniaviny zay fa raha tena misy tsy andany resaka tsy andany roa raha mpanao politika satria reo mahita lazaina foana fa ny ataoko antsoavy dia mivahoaka sy ny miaramila olotsotra toa izao mila mandray andraikitra tsika zay le andraisana andraikitra ijereo tsara fotsiny fa marikotitra ny anao mihainy vaovao atoato hoe impiry moa ny ray aman-dreny am-panahy ny filomboninahitry ny efijika emina ary tsy vitany etam-pirenena ihany izy manandraikitra ara-panahy ohatr'izay fa ny misehatra iraisam-pirenena noho ny victimena mampalahelo anay zany ho anay olotsotra indroa izy tao anatin'izao crise zao nandritra n'izao crise zao niaranay no ninona noho n'le fahasimbany toe-tsaina fa nimbasimbana ny sotoavina mamalagasy ko jereo arako ny filoha izay misoratena ho filoha manao kilalaka eny amasom-bahoaka miaraka aminy hitatsika zany kilalaka daholo zany ny fiaina malagasy ny karaoke moa malaza tsy mena tsiny raha isaky mandeha izy anao karaoke zay le hoe mampirevy mivahoaka aminazy manana anina amin'izany koa moa zay fa tsy tsikera amin'ny faripahaizan'ny olona fa io zany dia samy tsaraina amin'le faripahaizana sahazazy ny olona ohatra ny filora valomanina zao raha toe tsy na efa tsy nanorona orinasa inona raha amin'izao ny tena ianao very anasa izy ary zao mahazo asa firy ny malagasy mahazo asa amin'le kianja manara-penitra ringby fa raha vahoaka ny raha nisy orinasa teo malagasy firy zanaka malagasy firy tanora malagasy firy nahazo asa teo inona ny tombotsoko avana am'izay maninona zany le tanin'olona nalaina lasa fanana manokany ny tanin'olona fananan'olona nalaina novoizina dia izao hoe misy lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena aza mpitoviana amin'ny vanim-potoana amin'izao ny resaka tamin'izany fotoana zany satria nahoana amin'izao nge ny ady tany mandeha izay nge mahatonga ana my teny hoe tena manana an'izay mangataka pirofana izay hoe tamim-bahoaka ary maninona moa zany raha tamim-bahoaka maninona raha naverina tamin'ny tompony fa tsy nalaina dia nigazana dia natao an'io rehefa tsy tondra tombotsoan'olo maro fa olombitso no azo tombotsoanina inona ny olana amin'izany manangana ianao hopitaly manara-penitra ilaina ny fanaovana fotodrafitrasa tsara ohatran'ireny fa saingy izao mampampitany eritreritra firy amin'ny malagasy manana fahefana fa hopitaly misy ara-panjakana ary ny csbd any ambanivohatra ary firy mikatona tsy mety ahitanao vahaolana mamoa azy ny mpitsabo tsy ampy ny tiako tenenanao ny hopitaly manara-penitra nytokananao tany adego ary mba manana correspondant ihany zay voty any milaza ny vaovao firy ary amin'ireo zao fotoana izao ny olona mitaraina
fa raraka nyfahalalànay aloha fa ialana tsiny fa zay dia maneninay dia hoe 150 000 francs na 3 alina ariary ny vola alohan'olona amin'izany ary mbola le mpitsabitatsy any makatsy aiza zany ny vahoaka misy amin'ny vahoaka zana-bahoakana vita fianarana ny tiako tenenina dia izao hoe tsika hoa manaova jery mahitsy sy mazava fa aza miolakolaka tsika izay vondron'olotsotra moa rehefa miteny dia betsaka ny tsy mazakanay indrindra fa nitenako lazaina fa manao politika sy ny sisa eny ekena manao politika zay satria manoana foto-kevitra ara-politika fa nijoroanay tsy tena politika hitady sezoatranareo fa nasoa zay zany tsy mila an'izany ary vao maly mihitsy nananao fanaitanana an'izany tamin'ny mpikambana mikatroka ao anatin'ny VOT hoe aza eritreretinareo mihitsy ny aho hoe iza no andeha hitaingina ny ry sezary rehefa tonga ry folo ravalomana tsia mijanona trany ny fitantanana an'ity vondron'olotsotra tia manara-maso akaiky ento tapitra ihany koa ny fandarantsika rehefa mitompokely atsy amin'ilay famantaran'oratsy amarana isika dia omena fitenenana tsirairay angamba manomboka amin'ny monsieur avy any amin'ny faritra tokony andraikitry ny serasera dia raha matofolono amarana azy ento entoko isorina be dabe nareo nandray anay teto avy any amin'ny faritra nafahana inaneo ny hevitra satria raha ny zava-misy any dia tena enjana ny fiainan'ny vahoaka zany amin'ny lafiny maro ary eto zany dia manentana koa zany ny any amin'ny faritra rehetra azo lasaina tsy taritsika zao mbola fotoana zao hijoroantsika miova isika manaova fomba fijery madio sy mazava aokotsika tsy famitapitaka na ifamely akaiky fa andaotsika ifanometanana anandratra n'le firenena izay tena hita fa latsaka katerana tokoa ka dia mijoro isika ny amin'ny fahamarinana ia monsieur fa tapitra tokoa moa nefa misy sahatra kely tiako hiverenana ihany ny amin'le hoe maninona moa araka ny teninao teo hoe miankina amin'ny filoha marika ravalomanana zany ve le fandrosoana sy ny famanana ny olana eto amin'ny firenena olana sosialy izao ny zavatra tokony ampiko kely aloha ny amaranako azy azotsika antoka ary ve fa raha ndeha ny fifidianana dia hoeken'ny malagasy ary tsy teraka krisy vaovao ny zavatra vokatra ny fifidianana raha ohatra ka tsy omena safidy malalaka ny malagasy aneo safidiny eo anoloana zany dia takina amin'izao fotoana zao ny hoe isin'ny natabatra boribory na ny malagasy so malagasy dia ao anatin'izay latabatra boribory zay ahoana moa ny isin'ny fitoniana ary hoeken'ny rehetrarehetra ny voka-pifidianana eo raha ohatra ka misy olona ho ahilika tsy avelandray anjara ao anatin'izany fifidianana zany na dia ny fijerena fotsiny ary fa no manana zany fifidianana zany zay ny anisiny anankiray mahatonga anay mitaky ary manaitra ny mpiaino sy mpijery ny fahitalavitra amin'izao fotoana zao hoe andery safiditsika io zavatra io ary le fiarovana n'lay safidy zay no tarihana ny vahoaka hoe mba tsy hovariana ny amin'ny teny tsara lahatra izay mifono zavatra tsy mazava fa okotsika andinika lalina amin'izao fotoana zao ary mbola tsy tara andray andraikitra ary anisan'ny fandraisana andraikitra zany ny fampodinan'ireo somponenana na reo exilé politika ary anisan'izany filoha marika ravalomanana iary dinika ka anao latabatra boribory eto tanyrazana ahafahana tokoa araka ny lazainao teo ivoantsika eo anatin'ny krizy ka mba ho tena fifidianana irany rehetra manaiky ary hoakatoaviny rehetra ary indrindra hoakatoavin'ny fikambanana iraisam-pirenena ny olona olany ao izay mahatonga anay mitarika ny vahoaka amin'izao fotoana zao indrindra fa ny olotsotra aiza mipetrapetraka fotsiny amin'ny tany misy pesta fa misy pesta mandalo zao amin'izao fotoana zao aso efa miatra amintsika ny pesta amin'izao fotoana zary tsy voatsabotsonina dia misy ary ny hopitaly manara-pianitra tsy mbola mitsabo hopitaly io amin'izao fotoana zao fa mbola trano fotsiny ny vidim-panafody koa amin'izao fotoana zao tsy voavidy tsony koa dia mbola tsy tratra ny pesta itsika ary tsy hanenenantsika ny zavatra misy zay karakarain'ny fitondrana amin'izao fotoana zao satria tsy ala ho ny tetezamety io raha tsy efa tapitra ny fifidianana zay tsy fantatsika inona tokoa no ataony fisy moa efa mametraka ny tetikandro sady hoe ny législatif ny alova zay ny présidentiel izay tsy manaraka ny zavatra napetraka ny troika ao anatin'izay zany no anangianay ny vahoaka hoe fotoana zao ry havana ao anatin'ty telo ambifolo sy rivo ty andraisantsika andraikitra tsy ionona amin'ny filazam-baovao tsony na ny vaovao fa isika mihitsy no andray andraikitra hiaraka indray
anangana an'ity firenena ty mba ho tena ny safidim-bahoaka ny voaka ary vita amin'ity tena ambe folo sy roa arivo ty ny famoahana ny krizy dia misaotra anao monsieur Fary misaotra ny mpiaino ny amin'izay ny fanarahany sy nafahanay nanambaran'izay teny zay raha mato Front National tsy manana teny lava ho lazaina fa dia hoe fampietreretana fandinihan-tena ho atsika araka ny teny nambaranay teo a dia tsy misy afa-tsy mifandraisana raikitra atsika fa tsy vita amin'ny fimenomenonana ntsony izy ity antso nataonay mapity izahay a anareo ny mandray a io ny le hoe tanety lava misy isainana nefa raha iandry lava etontsika dia tadidio fa ianao sy ny taranakao ny baby mikitra n'izao favoazana eto amin'ny tany sy ny firenena izao ka antsoavina ataoko amintsika rehetrarehetra tsakanavaka na inona ny sehatra misy ianao na inona ny sokajy misy ianao dia izao hoe adidiko adidinao adiditsika rehetra ny manavitra ny tanindrazana ka dia mirarisoa samita in'Andriamanitra tompoko tapitra ihany koa ny fotoanantsika na dia somary efa dila kely ihany aza isaorana ianareo nanaky ny vahiny teto ankasitrahana teknisianina ny aran'ny sala ary toy izany koa ianareo rehetra izay mpanome avaram-patana ity fandarantsika eto amin'ny matv ity tenanay mangatadalanay kodigodina matv kosa miaraka aminareo 4 ora amin'ny 4 ora manolotra ny mahasoa sy mahafinaritra marapatafa tompoko mbola manohy ny fitokonany ireo mpivarotra eny anivon'ny tsenan'ny Pochara androany maraina ary nambaran'izy ireo fa hiakatra ambonimbony kokoa ny fitokonana izay ataon'izy ireo entina nehoana ny tsy fankasitrahany ny zava-misy amin'ny fikasana ny hanomezana ny fitantanana ny tsena amin'ireo tsy miankina hatreto dia tsy mbola manam-pikasana ny hiakatra eny anivon'ny tompon'andraikitry ny komina moa ireo mpivarotra ireo ny fitakina eto mpivarotra ny Pochara moa zany a izay efa nalefanay hatramin'ny omaly dia ny marianay lofa tany amin'ny ainao manjery zahay a tamin'ny asabotserin'ny rapitso no nahitanay fa rehefa mivory ny conseil municipal miaraka amin'ny tanàna Tananarivo dia tapaka fa omenany tsy miankina na privé ny tantana ny tsena eto amin'ny tanàna na Tananarivo izay a no antony fototra izao a sy tiany nataonay mpivarotra Pochara izao zahay aloha ngamba treto a mbola tsy nieritreritra ny hoe hoany aloha fa mbola manao ny etape rehetrarehetra araky ny izay mba kely fantatray izay mba takatra ny sainay a izahay misy angamba aloha tsy dia hoe ho ambaranay anareo fa misy ny etape a izay marianay fa niara-panjakana aloha dia tsy maintsy manomboka midingana ambany indrindra ka hatramin'ny ambony indrindra mandra-pahitanay a izay tena vahaolana marina ary ahitanay fitonina mikasika an'ity terrain amin'ny Pochara ity fa tsoky ty analava foana hoe nisanisa mitondra ny tanàna Tananarivo dia hikitika ny tsena eto tanàna na Tananarivo foana nambaran'ireo mpivarotra fa na dia misy aza ny fatiantoka amin'ny fanidian'izy ireo ny tsena dia tsy asian'izy ireo olana izany indrindra fa mitaky ny zony izy ireo na izany aza nefa dia misokatra ny tsena ny tapakandro maraina ary manomboka amin'ny 12 ora sasany kosa izy ireo no manomboka amin'ny tokony mbola hitohy hatrany araka izany ny hetsika izay ataon'izy ireo tany mirefy 27 ara no natolotry ny tompony ho an'ny olon-tsotra iray poniny eny Ambatomaro antoanany maro io olon-tsotra io no nangataka titra sy ireo taratasy fanamarinana momba ny fananantany teny anivon'ny domaine saingy tsy mbola nahazo izany amin'izao fotoan'izao nefa dia misy olona izay milaza fa tompon'andraikitra eny anivon'ny fandoava-ketra izay mampihorohoro ny poniny eny Ambatomaro ary maka ny tanindreo olona eny an-toerana zany dia le mitsirariny eto Ambatomaro no tena resako eto zany satria zao zao anisan'ny fahatelo ny victime le fangalarana tany eto Ambatomaro ataon'ny Raolombelona sy le commissaire de police sy le inspecteur des impôts manorora aty Ambatomaro ary mampigadragadra olo fahatany ka zao zao ny taniko hatramin'ny 86 eo nangataka dia tonga teo reo satria olona mianaka reo no mangataka voalohany dia fa nanao position zay tamin'ny 2006 reo mianaka nizaran'io tany io dia natety amin'ny domaine dia tao amin'ny domaine zany nijery ny dossier dia nataondreo hoe very dia naka huissier za mitady an'io dossier io dia fara moa nareo nanome certificat de dépôt dia gaga misy ao hatramin'izao tsy mety vita foana le taniko io nefany amintsika amin'teny zao za azo décision le décision tsy mety ameny service de domaine mihitsy anahy nefany ato manao borna ka tiako ho azava zavatra zay ka mangataka enquête approfondie za amin'ity inspecteur des impôts
sy le commissaire de police manorohoro ny olam-batomaro aty sady atahorana am'izao fotoana zao mampitandrina le CST nangala vola tamiko hoe mavita ny tany satria za tsy mipetraka ta Madagasikara akany io CST vola fora fa izy mavita solotenako ka mampitandrina ny CST io za zao ateriny aty ny volako afaka herinandro anamboarako ny trano voarodany olona io satria mampalahelo io ramatoy manano tena sady narodana ny tranony no nigadrana izy ka zay vola zay monsieur le sénateur dia avereno amiko anamboarantsika ny tranony olona io trano iray moa no efa narodana tena nitoerana izay trano nampanany tena izay efa nanajary ny tany sy nonona teo efa antonany maro zay zany olona manano tena ny tranoko nazera nefa ny tany mididy zany mivoaka hoe tany mifanitsaka tonga teo zany misy nijery ity tany io tsy entina nijeran'ny tranoko zany misy 26 zany misy olona tonga teo 27 tsy nentina mpiseho taratasy fa tonga dia nanjeran'ny tranonay rehefa wisy zany hoe ny anenjeran'ny tranonay dia tsy nanenjera dia lasa zany nandeha nivavaka za olona tsy tao navoaka ny zareo daholo zany netako rehetrarehetra tao na fananako na ninona zany very tao daholo ankoatr'ireo dia kasain'ireo milaza ho tompon'andraikitra sy mahalala olo eto amin'ny firenena ampitsahana amin'ny asa fivelomany ihany koa moa ireo mpiasa mikapoka vato eo amin'ny karieram-bato tena nitoerana moa ireo voalaza fa mampiorooro ny vahoaka manohana nisy ny famitsoran-keloka fobe sy ny fifamelan-keloka eto amin'ny firenena ministra teo aloha sady kambany eo anivon'ny CST Andriamatoa Hery Arsène ho an'ity parlementaire ity dia antoka ahafahana mampisy fahatonina eto amin'ny firenena amin'ny fanatanterahana izany arak'izay eritreritry ny SADC zay sy taratasy efa navoaka ny momba ny famitsoran-keloka fobe sady zay tokony atao amin'ity famanan'ity crise ity tokony mba hisian'ny apaisement tokony misy ny amnistie fobe raha ny tena zay ngamba ny SADC hoe tokony hoe ny président Ravalomanana sy président de transition mieritreritra ngamba ary zay tokony izy satria izy Roland anakiroa no fototra zao crise zao donc zany na tiana na tsy tiana zany tsy maintsy misy zavatra zany mampifamatomatika azy zao dia mba tiany SADC zany tsoana tanteraka zay famatorana raha sanatrika misy heloka nataon'izy Roland mianaka zay dia tsoana zay marina tokony misy zany hoe famelan-keloka zay mba hilositsika amin'ity crise ity hoe mikasika le crise tokoa no navoaloha azy raha rariny raha mena amnistia na manamirana sy mikasika ny sosikevitra ny tokony handrosoana ny fifidianana sy olombavambahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia laza Andriamatoa Hery Arsène fa tokony anjaran'ny senita no mijery fanomanana ara-teknika mikasika ny fifidianana efa nanomboka tamin'ny 2010 izahay efa nitaky ny fanaovana fifidianana sy olombavambahoaka mandeha tamin'ny 2010 nefa moa tsy tanteraka le izy dia efa navoaka ny expert nationaux sy internationaux niaraka tamin'ny senita reny daty zay anaovana fifidianana reny ary tanatin'ny fotoana ela be no namoandraroa an'izay daty zay ataoko angambany fa misy paramètre maro no natongazany teny hoe amin'ny 8 mai ny fifidianana atao ary mialoha législatif ny présidentielle dia ny deuxième tour présidentielle izy ny législatif jumelé ataoko fa misy paramètre maro zany no natongazanao zay ka raha ohatra ka hoe mbola soloana mpandeha io faniriany président de transition zany izy fanirina fanirina rehetra zany fa anjarany zareo zay technicien nationaux na internationaux nanao dato no mijery io daty efa napetraka ny senita ny misy i ao anatiny i anatin'ny senita hoe indépendant donc anjarany zany tsy influencenizany izy amin'izay fanapakevitra Andriamatoa Hery Arsène izay nanamafy ny tokony hanomezana fahaleovantenan'ny senita amin'ny fanapakevitra momba ny fifidianana mba hialana amin'ny olana sy fifanjirana aorian'ny fifidianana nivoaka tamin'ny faravarana malalaka ary nanao ny safidy mety ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha araka ny nambaran'ny pasteur Mayol na dia noho ny tsindry mafy dia mafy nataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena aza no nahatonga iny fanapahakeviny iny hoy hatrany ny pasteur Mayol raha nitafa tamin'ireo mpanao gazety ny tena ny teny Andranotapahana Ambohidratrimo io maraina io nilazany heviny ihany koa ny pasteur Mayol ny momba ny fifidianana sy olombavambahoaka mialohan'ny fifidianan'ny filoham-pirenena izay kasain'ny fitondrana tetezamita atao
ka aminy dia tsy ny filohan'ny tetezamita no manapaka ny tety androm-pifidianana fa ny senita sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria izy ireo no mamatsy ny ampahany be indrindra amin'ny fanatanterana ny fifidianana eto amintsika. Olona nanao heloka zany dia efa voasazy dia izay no tokony mena amnistia. Fa raha ohatra hoe mbola tsy nanao heloka na nefa voasazy nefa mena amnistia dia hafahafa ihany zay satria ohatra ny hoe amnistia alefa aloha zany le zavatra. Ka raha ohatra ny hoe manana sazy izay azo lazaina angamba hoe anamelona ny filohan'ny tetezamita ny firaisambe iraisam-pirenena dia tokony mba atao mazava zany le izy hoe tia ny heloka any anjena sy any amelona azy ka antony anomezana famelan-keloka anazy melova. Ka le izy mako zany tsika gasy zany dia isy mahantra loatra zany dia miakin-do amin'izareo dia izay tenyjareo atao eto dia ataony daholo. Fa io tsy ho avy Jehova montsy ty firenentsika ty zany fa tsy haritra io zany fa anao fakakana amin'ny firenentsika ty Andriamanitra. Fa zao moa zany tsika mbola miakin-do amin'izareo. Izy ny tompony fahefana dia zay veriny fa mety hitondrana ny firenentsika ty zany dia zay no atao. Fa mba misy ihany zany manaiky an'le faminaniana zany reny mpaminany sy ny namandreo. Ka io ne tsy zany mandresy lahatra ny olona anaiky an'izany fa asan'Andriamanitra io zany. Andriamanitra mampiseho amin'ny olona tsiraray avy zany hoe zao ny fiasako dia zao ny tena. Fa io koa ngenandro Beelzeboba sy ny Lucifer sy ny devolany fa manaiky an'io daholo koa tsy maintsy ho avy. Andriamanitra zany nanome azy reto ny fanana devoly tromba vasimba kalan'oro sy namreto fa manaiky eo ho avy fa miteny an'izany daholo. Dia ahoana moa reny olona milaza-paminany reny ko tsy ahitan'izany koa zany dia tsy dia gaga amin'izany azy zany fa zavatra an'Andriamanitra io ka tsisy fahefana sy hevitra ambonin'Andriamanitra dia manaiky daholo zany ny olona izay fampaleken'Andriamanitra aloha zany fa mbola misy ane tsy mino sy tsy manaiky an'izany. Zay le raisina indray zay hoe zay le démocratie koa zany zay. Io maraina io ihany koa no niaonan'ny pasteur Maiola tamin'ireo mpino sy vahoaka marobe ary olo manan-kaja sivily sy miaramila izay pombazy ka nanatanterahany fotoam-pivavahana lehibe teny Andrano-tapahina Ambohidratrimo ary mbola namafisy ny an-trano moa fa mizotra makany amin'ny fahatanteran'ilay faminaniana azony 13 taona lasa izay fa ho lasa filoham-pirenena malagasy ny tenany amin'ity taona 2014 ity. Olona 570 mianadaly natao batisa io maraina io rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra ary nanatrika ny konferansa izay nataony pasteur Maiola. Tokony ho tanana ny tety androm-pifidianana rezahana ny amin'ny tanana fifidianana amin'ity taona ity hoy Patrick Rarmanana filoha nasionaly ny antoko vitantsika io izay kandida ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Io no nambarany ranana hevitra manoloana sosikevitra natolotra filohan'ny tetezamita mikasika ny anatanterahana ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Iarahantsika malala moa zany fa nisy fanambarana nataon'ny andaniny sy ny ankilany izay feno fahendrena tokoa ny amin'ny hoe tsy rotsaka ho filoham-pirenena. Anisan'ny zavatra efa andresahanay hatramin'izay moa ny hoe aoka mba azava ny fomba hitatahana ny tetezamita ka ireo olona izay mikasa hilatsaka ho filohan'ny repoblika dia tsy miditra ao anatin'ny tetezamita ary ny olona rehetra izay ao anatin'ny tetezamita dia tsy hilatsaka ho filohan'ny repoblika ka isoranay azy zany amin'izay zavatra izay ary mbola any an-tananay etony ny fahendrena izay ananan'izy ireo ny fifidianana ny solombavam-bahoaka ny faniriny ho atao aloha noho ny fifidianana ho filoham-pirenena. Eto dia apetrako fa ny fanambarana izay nataony izay nilaza fa tsy hirotsaka ho kandida amin'ny filohan'ny repoblika izy tsy midika akory izay hoe dia tsy nisy ireo fampirarahana rehetrarehetra izay efa natao tao anatin'ny efa-taona. Efa nandeha foana ny adihevitra hatramin'izay ary efa fantatra na conférence nationale na conférence régionale na tamin'ny Maputo na tany Seychelles traiza dia nipetraka teo ambony latabatra foana izay adihevitra ny hoe iza no atao aloha ka izy mianakavy ireo efa niaraka nanao sonia le feuille de route nanapaka ny datin'ny 9 Mai 2014 no atao fifidianana filoham-pirenena. Midika zany raha akarina ny andro dia ny 9 Febroary zao zany dia tokony hisokatra zany ny fametrahana ny candidature ary zay indrindra no mahatonga anay ny hoe androany dia fa nanangana ny komity manohana ny Patrick Rarmanana ny vitantsika io.
mikasika ny famitsoran-keloka dia mandro sosikevitra ny antoko vitantsika io amin'ny tokony nanatanterahana izany amin'ny fomba malagasy dia ny tokony hibaboan'ireo meloka mba ahafahan'izy ireo misitraka ny famitsoran-keloka. Raha toka lany filoham-pirenena moa i Patrick Rarmanana dia nambarany fa ny famoronana asa sy ny fanaparam-pahefana mba hisiny ny fampandrosoana isa-paritra ny laram-pameana ho azy. Androany nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganany komity mpanoana ny Patrick Rarmanana akatetsy Apefolo no nanatanterahana ny lanonana fandraika tamin'izany. Fanetretena ary fanovana toe-tsaina tsy mifikitra ny fitondrana no nasehon'ny filohan-teteza Mitandra Rajoelina tao anatin'ny kabary izay nataony farany teo araky ny hevitry ny parlementaire CT Rabesaiky Guillaume na Yomki. Filaminana le firenena malagasy, ny filaminana zava-dehibe natotsanana zany fifidianana zany ka ho anay parlementaire zany dia tafiditra ao anatin'le hoe fanetrena ny tena sy fandavana ny tombontsoa manokany tena ary fampisehoana ny laharam-pahamena ny tanin-drazana alohan'ny tombontsoan'ny tena sy ny tapa-kevitra ao anatin'ny fisainan'ny tena zany ny fandraisana an'ireny kabary ary ohatra velona zany mahafinaritra zany ho an'ny toe-tsaina ara-politika eto Madagasikara. Ilaina ny olona manao sakrifisy ho an'ny intérêt du peuple. Zay ny tsy ampy teto fa dia fitiavam-pahefana, fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra dia hoe za tsy ala. Ohatra velona zany efa fanovana toe-tsaina ao amin'ny 4e république zany. Manoana ny sosikevitra naroson'ny filohan-teteza Mita ny tokony hanatanterahana meloa ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny parlementaire Rabesaiky Guillaume. Efa parlementaire voafidim-bahoaka noho izao parlementaire an-teteza Mita izao ny tenanay. Ary ny zavatra nisy teto any raha te hanovatsika ny zavatra nisy teto dia tena tsy mety satria mangatabady ratsy tarehy dia ny anaran'indray no ahindrahindra ary zay ny tena tsy napety mihitsy hatreto satria ny présidentielle rehefa nao meloa dia na dia ny olona tsy nitsenina tsy mamim-bahoaka misalotra ny t-shirt iny tsy mitondra ny anaran'ilay président dia lany any amin'ny vahoaka. Zay ny psychologie manahirana amin'ity vahoaka malagasy ty lany afaka manao tsindry-bokotra mampatahotra hoe raha vao tsy lany io dia zao tsy azo ninina amin'ny fitondrana nareo no zany raha te hanovatsika ialana mihitsy zay izahay dia mametraka hoe raha te lamina sy teo demokratika marina ny fifidianana aleo aroso législative. Zay ny hevitray zay ary manoana an'izany zahay satria tsy niavy nivelany loatra nge no iainany zava-miseto tsy ny SADC, tsy ny communauté internationale, tsy ny Union européenne, tsy ny États-Unis fa ny malagasy. Dia zay no mahazava-dehibe hoe tsika malagasy no mahita ny zava-miseto dia tokony hoe hataontsika izay mampety sy mampilamana firenentsika. Fiaraha-midinika eo amin'ny hery politika samihafa arahana fandresen-dahatry ny senita eo anatrehan'ny vondrona raisam-pirenena no heverin'ny Rabesaiky Guillaume fa lalana ahafahana manova fa ny fifidianana solombavam-bahoaka no toto-saina melohan'ny fifidianana filoha-pirenena.